Mbola miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Miditra amin'ny programme manaraka antsika. Tsy maniry zany aho tsy maniry na iza na iza, satria ao amin'i Jesosy tsy terena fa zay vonina no manaraka no manao satria hazakazaka, satria kely sisan'ny fotoana. Ary mety isy koa fotoana tsy ahafahana mizara etsony, mety isy koa ny fotoana tsy tafandray anjara etsony aho dia mbola misy zany fotoana dia manararoatra. Ka misy programme zany 2 semaines manomboka androany mandritra ny 2 herinandro zany mbola fijoroam-baovolombelona ny lanitra sy ny elo izay nitondran'ny mpanompony ihany koa dia ny programme zany latsinainy raha mijery tsika zany ao amin'ny chaîne YouTube ny alatsinainy manomboka amin'ny 2 maraina, ny alatsinainy dia ny larobia ny lakamisy zoma ny latsinainy dia ny larobia, latsinainy dia larobia dia sabotsy manomboka amin'ny 2 maraina, dia ny akoatran'izay ny ora akoatran'izay ny talata, dia ny lakamisy zoma lahady angamba zay manomboka amin'ny 1:20. Fa indraindray mana fotoana dia atomboko amin'ny 10 sasany na 11 latsaka. Ireo zany ny programme antsika efa misoratako amin'ny chaîne YouTube ny fanarahantsika azy. Dia tahaka ny teo ihany vavaka dia mihaino fijoroam-baovolombelona, dia ireo fijoroam-baovolombelona dia vavaka mandika an'ilay izy aho zany manazava amin'ny teny gasy sy mitondra mbavaka sy manao délivrance, sy mivavaka ary manao délivrance tsika mandritra ny 2 semaines. Amen. Dia tsy maniry anaraka hoe anofose fa izay hitahitam-ponao ihany koa izay mbola afaka hifady anina afaka mifady anina, fa izay tsy afaka moa tsy maninona. Raha afaka anao mifady indraika isan'andro vao maika tsara. Ianao afaka mifady indroa isan'andro ohatra ny maraina sy hariva dia tsara, na ny atoandro sy ny hariva ianao misakafo mety, na ny maraina sy ny atoandro izay mety aminao zany, na isaky ny maraina ihany ianao misakafo, na isaky ny hariva ihany, amin'ny heure exacte, amin'ny ora exacte, dia tsy mihinana zavatra mavesatra. Izay zany no programme antsika manaraka. Dia mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo antsika rehetra, fifaliana hatrany ny hirotsaka amin'ny tsirairay avy, ny falia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Amen. Tahian' Jesosy daholo tokoa.